Ary Andriamanitra nitany andro fafito sy nanamasina azy satria tamin'izay nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Genesis 2:1-3. Miverimberina hatrany, mihodinkodina hatrany eo amin'ny aloha hevitra mahakasika ny sabata isika. Ilay fotom-pinoana zany mahakasika ny amin'ny sabata. Ny Baiboly, tenin'Andriamanitra mirakitra ny fahamarinana. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia misy ireo fotom-pinoana be dia be izay tian'Andriamanitra ianarantsika. Ao anatin'izany ity resaka momba ny sabata ity. Genesis 2:2-3 efa nivakitsika teny am-panombohana ny amin'ny hoe ary Andriamanitra nitahy ny andro fafito sy nanamasina azy. Nitahy sy nanamasina azy. Ekena fa 420 ora mitovy amin'ny andro rehetra ny andro amin'ny andro fafito. Fa ny mampiavaka an'ity andro fafito ity dia tsy noho izay nataontsika fa noho izay nataon'Andriamanitra. Notahian'Andriamanitra ny andro fafito ary namasin'Andriamanitra ny andro fafito. Ka noho izany, raha te handray anjara amin'ny fitahiana sy ny fanamasinana isika dia miditra amin'ny andro sabata. Inona moa ny dikany hoe andro sabata? Mitsahatra amin'ny andro sabata. Ny dikany dia tsotra, manaiky an'Andriamanitra ho mpamorona n'izao tontolo izao ary manaiky ho fehezin'Andriamanitra ny fidirantsika amin'ny andro sabata dia midika fa mankatotsisy fepetra an'Andriamanitra. Ahoana ny voasoratra any amin'ny Isaia 7:20 any? Izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao atao amin'ny androko masina, manao ny sabata hoe fahafinaretana ary no hamasin'i Jehovah hoe mendrika ho deraina, dia iravoravo amin'i Jehovah ianao ary asandratra amin'ny lovan'ny tany ianao, ho fanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao. Raha miaro ny tongotra ao, inona moa zany tokony atao e? Rehefa tonga ny andro sabata, ny voalohany zany arovana ny tongotra. Tsy mandehandeha any amin'ny tsy tokony aleha. Ry namana, firifiry no mandehandeha any amin'ny tsy tokony aleha rehefa tonga ny sabata. Andro fivavahana, ny tokony andehana ny tongotsika rehefa sabata ny andro, miala ny an-trano, any am-piangonana, mivavaka any am-piangonana. Firifiry no ahitana tsy any am-piangonana, mety tonga any am-piangonana fa eny an-tokotany am-piangonana, manokonoko resaka eny, tsy ankasitran'Andriamanitra izany fotoana izany. Eny, fa na dia ireo fivoriana izay mety ara-pivavahana aza kanefa tsy anandratra ny voninahitran'Andriamanitra, tsy eken'Andriamanitra atao amin'ny andro sabata. Raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao atao, mandeha fafatra matanjaka amintsika re zany hafatra izany. Aoka olaniana amin'ny fideranan'Andriamanitra ny andro sabata. Aoka tsy teniteny foana. Aoka tsy hanao izay tiantsika amin'ny andro sabata, fa izay tian'Andriamanitra no atao. Inona no tian'Andriamanitra? Isika manokana ny 420 ora ny andro sabata hidera sy hankalaza an'Andriamanitra. Firifiry ireo resaka tsy mahasoa mitranga mandritra ny andro sabata. Ilaintsika ny manao fanavaozana amin'ny fitandremana ny andro sabata. Ilaintsika ihany koa ny mijery ny akanton'ny zavaboary rehefa tonga ny andro sabata. Azo atao zany hoe mba mivoaka kely anivon'ny zavaboary, tsy manao pique-nique akory, fa mijery ny akanton'ny zavaboary izay noforon'Andriamanitra. Andriamanitra mpamorona ary dia hipaka ty amin'ny fontsika, hidona ty amin'ny fontsika ny hatsaran'ilay Andriamanitra mpahary sy nanao an'izao rehetra izao. Ny lanitra mitoro ny voninahitr'Andriamanitra, ny ambakabaka manambara ny asan'ny tanany, ny andro samy miteny amin'ny andro mandiby azy, ny alina samy manolo-pahalalana ao amin'ny alina mandiby azy. Salamo 8:1. Ny akanton'ny zavaboary izay nataon'Andriamanitra. Ry namana, andro maneho ny hery sy ny fitiavan'Andriamanitra ny andro sabata. Ka dia izao, andeha mba hanao fanavaozany ho an'ireo mpikarakara ny fiangonan'Andriamanitra rehefa tonga ny sabata. Sahirana mihitsy, mikarakara ny pitsopitsony rehetra ny fandaminana, mampahery anareo, mivavaka mba hazoto ianareo. Ka ny antony dia tsotra ihany, hanome fahafampo ireo vahoakan'Andriamanitra mivavaka amin'ny andro sabata. Ho antsika rehetra kosa dia andao mba handray fepetra, handray fanavaozana, fa rehefa tonga ny andro sabata any am-piangonana, indraindray mety misy rehefa ianona mitoro-teny mona minaina be, mety ho marina zany fa ao anatin'iny zavatra mety tsy mampahazo enanao, iny fomba hanamboaran'Andriamanitra anao, hitezan'Andriamanitra anao mba hitiany fiangonan'Andriamanitra. Ka na inona mitranga ao am-piangonana amin'ny andro sabata dia
ho voninahitr'Andriamanitra. Izany koa dia miteny amintsika manao hoe andao mba ho manana tsara mba zavatra tsara no haroso ho an'ny mpiaino, ho an'ny mpino rehefa tonga ny andro sabata, fa tsy zavatra mety hanosika azy ireo, tsy hifantoka, tsy zavatra hanosika azy ireo, tsy hifantoka amin'ilay Andriamanitra mpagnaraka ny lanitra sy ny tany. Amboarina ny zavatra rehetra rehefa tonga ny andro sabata. Ny Tompo hitanao, hitantsika rehetra, hivavaka isika. Saotranao izay Tompo tsara no niafatra amenao anay. Mbola hisy sabata fitsarana ho an'ny zanakao mandrakizay dia ny eto amin'ity tany ity. Amboary izahay, ankafy ity ny zava-panahy, ity nideranao isaky ny andro sabata. Amboary ny fombanay. Raha nisy tsy nentina tao teo aloha, hifonana izany. Ary amin'izao fotoana izao dia anavao ny fanoloran-tena sy ny fitiavana, ny vavaka isaky ny sabata izay. Tahio ny tsirairay avy aminay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.